Ankafaliana indray no era-banantsika rehetra tao anatin'ny fandarana kolotsara manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ifampizara kanto sy zavatra mahafinaritra isika tao anatin'ny fandarana. Resaka zava-maneno indray no iompanantsika kokoa ka andraisana vahiny hatrany mazava ho azy. Dia ho raisina tao anatin'ny portrait azany vahintsika ho fantarina ihany koa ny momba azy sy ny zavatra ataony. Miaraba ny Mintsoa dia miaraba ny mpanaraka ny kolo TV rehetra sy ny mpanaraka ny kolotsara. Salama tsara. Safidy Manatsoa ny anarako, fantatra amin'ny anarana hoe Rasafidy, mpanamboatra, mpitendry valia, mpampianatra ihany koa ary mpihira. Azo lazaina hoe nandeha ho azy na tafiditra ny Rasafidy atao anatin'ny tontolon'ny valisy ny mozika. Asan'olo vaina ilay izy satria efatra amin'ny dadany dadabe anay no mpitendry zava-maneno, izany hoe mpanao vakin-drazana, mpitendry valisy, mpitendry lokanga. Dia ny ampita lezy ny ampita tafiditra teo amin'ny dadanay moa zany fantatra amin'ny anarana hoe Randriamanantsoseta, anisan'ny efa nitety firenena maromaro koa izy tao anatin'izay zavakanto malagasy zay. Dia amin'izao fotoana izao dia zandray no manao an'ilay asa. Andrarezina tokoa zany Randriamanantsoseta fa hoe valia mekanika dia izy notsaroana. Folo taona lasa izay no nanatotosaintsika fandaharana azy manokana niaraka tamin'ny Safidy sy ny reniny. Ny zavatra niova aloha raha teo amin'ny hoe resaka fanamboarana dia nisy innovation vaovao foana ny fanamboarana valia satria amin'izao zao efa misy an'ilay valia réglable par mécanique. Izany hoe tsy valia traditionnel intsony izy tsy miova ny mahavalia anazy zany sy ny fitendra anazy fa efa réglable izy mitovy amin'ny gitara misy mécanique. Dia maromaro ny zavatra niova tao anatin'izay fotoana izay koa. Nisy ihany koa zao ny vokatra ny valia chromatique ihany koa izay azo lazaina hoe anisan'ny mbola vitsy ny manana an'izay valia chromatique izay. Dia ny vokarina ihany koa nefa izay valia chromatique izay. Mbola kely Rasafidy fony fahavelon-drainy efa niaina tanteraka tanatin'ny resaka valisy ny fanamboarana izany izy tamin'izany. Za tsy nieritreritra mihitsy hoe ho lasa mpitendry valia fa maheno anazy mitendra isan'andro eo dia izy koa moa sady mampianatra. Dia misy mpianatra tonga atao trano isaky ny larobia na sabotsy dia forceny hoe andao mianatra valia dia za moa mbola ankizy tamin'izany dia mitsoka indraindray tsy tiako mihitsy zany ilay tamin'ny voalohany dia mandeha milalao ohatra izany. Fa taty aoriana ohatrany hoe nahay ho azy fotsiny, nahay nitendry ho azy fotsiny. Dia misy taona koa moa zany manampinampy anazy eo amin'ny atelier rehefa tsy mianatra na ohatra izany dia ohatrany hoe nahay ho azy zany. Ny ampita-mora foana tany aminy ny talenta. Tsy vita ny talenta fotsiny fa ny fikarohana sy ny famoronana asany mihitsy ity ankehitriny. Nanomboka ataoko hoe teo amin'ny 15 taonako teo nanomboka tena hoe nanomboka nivelatra amin'izay zany hoe nitendry tany am-piangonana, nitendry tany am-pianarana. Dia afaka baka mihitsy ny zay vao tena hoe andeha ataoko asa ilay izy. Dia lasa nanamboatra, dia lasa nivarotra, dia mivelatra koa moa ilay izy dia lasa nisy ny antso hoe andao hitendry tany am-piangonana aloha izy ny tena nanomboka voalohany. Dia lasa nisy ny antso hoe andao manampy anay mitendry aty dia lasa asa ilay izy mifarany. Fa ankoatrany hoe mamorona feokira ho an'olona sy mitendry anatina tarika samihafa dia miompana amin'ny mozika manokana koa izy amin'izao ary mivelatra amina zava-maneno maro hafa. Ny valia aloha ny tena nahafantarana anay hatramin'izay fa manao ireo karazana instrument malagasy maromaro isan-karazany izahay toy ny
karazana percussion ao ny aponga sy ny accessoire rythmique isan-karazany misy koa ny kabosy maromaro izy ao. Ny tena tendreny akoatra ny valiha dia ny angorodao. Ny tanjona angamba dia tsotra hoe mba hivelaran'ny valiha manerana n'izao tontolo izao satria raha mijery zao ohatra ny hoe ny instrument rehetrarehetra vahiny malaza daholo fa ny valiha ataoko hoe mbola vitsivitsy dia tiako ihany koa hoe mba hizaran'izay zany Tony ahoana ary izay fanamboarana valiha izay hitsidika ny toeram-piasany Ira Safidy isika anehoany an'ireo dingana rehetra amin'ny fanamboarana ny valiha. Dia tonga soa ato amin'ny atelier ato no toeram-piasana amokarana an'ireny zava-maneno hitanareo ireny. Ity zao ny akora fototra anamboarana ny valiha bambo. Izany hoe izy ity moa zany efa traité eto fa alaina any amin'ny faritra Moramanga sy any anaty ala Betsy Misaraka ny tena misy an'ilay karazana bambo azo anaovana valiha. Philostasis ny fiantso anazy zay raha tsy diso karazana bambo lava vano zany afaka anaovana valiha. Tsy ny bambo rehetra tsy inona no azontsika amokarana ny valiha. Misy karazany telo eo izy amin'ny ankapobeny dia izay ilay karazany hoe philostasis zay no tena tsara anamboarana ny bambo. Dia izy ity mbola maitso no alaina any anaty ala fa ahay izy zany mandritra ny efa-bolana hatramin'ny enim-bolana io no manamaina anazy. Dia misy produit koa atao aminazy mba tsy halan'ny biby anazy. Dia avy eo moa zany mbola kikisana izy atao finition zay vao afaka ampiasaina. Misy koa izy le marron ohatran'izao le somary foncé zany dorana indray izy no mahatonga anazy vadika marron ohatr'izao. Izany hoe rehefa tena tsy mandry zany dia tsy mandry anazy maina naturel fotsifotsy ohatr'izao dia dorana no haingana kokoa mba hampamaina anazy. Dia tsara ihany koa ny bambo mahitsy tsara zany no anaovana ny valiha. Izany hoe tokony tsy misy bilabila. Dia ny nofina bambo koa misy karazany. Raha vao hoe tsapaina ohatr'izao izy zao dia eny hoe malemilemy iny tsy dia tsara loatra. Dia ny ray koa ny teknika na résonance ny ahafantarana ny hoe mirésonne ny bambo ray kapohana enoana ohatr'izao izy. Izay no ahafantarana anazy iny. Izy moa zany misy fomba maromaro hitsarana anazy fa arakaraka le bambo no ampiasaina anazy. Izy aloha rehefa vao traité tena ny bambony anisan'ny matière tena maharitra mataonana. Ary ny valiha iray rehefa vita valiha izy arakaraka ny ipetrahany ela vao maika mihatsara ny feony. Ny etapy manaraka rehefa vita ny traitement na bambo dia mijery ny halavan'ny vaniny satria arakaraka ny halavan'ny ity vaniny ity zany no amaritana ny feony, ny tonalité. Raha ohatra hoe tonalité somary ambany izy feo grave dia somary lavalava ity vaniny ity. Raha tonalité aigu izy dia somary fohifohy arakarak'izay zany. Dia eo ampandrafetana n'ilay valiha ianao dia efa mieritreritra ny anaovanao ny feony ny tonalité. Eto moa zany ny toerana anapahana ny bambo. Ity ny masinina fanapahana bambo. Indrisy moa zany tapaka ny jiro dia tsy afaka miasa tsika. Fa rehefa azo ny refiny eto izany hoe tonga dia maka ny refin'ilay halavan'ilay valiha dia miverina amin'izay tsika manao ny calcul ny emplacement ny mécanique dia ndao ariverina ato amin'ny atelier iray isika. Rehefa voarefy zany ilay valiha dia noritra n'ilay rosace indray. Ny rosace moa dia ilay lavaka ilay fivoahan'ilay feo iny. Dia iny koa misy refiny ataontsika eo amin'ny proportionnel
arakaraka ny alavan'ilay bamboa zany dia amin'ny tezy zao ataontsika 60 cm dia jerentsika tsara hoe aizany tsy mibotsina amin'ilay bamboa hipetrahan'lay rosasy ilay lavaka. Dia rehefa vita izay a dia mandrefy ny intervalle-ny corde indray isika arakaraka ny alavan'ilay corde arakaraka ny angezan'ilay bamboa no anaovantsika ny elanelan'ny corde. Izy rehefa esana manodidina mihitsiny dia saraina arak'izay ny isan'ilay corde. Ity zao efa nirefesiko dia ataoko 1,2 cm isaky ny corde ny elanelany dia alefa tsirairay mihitsiny izy. Matetika aloha izy 7 foana, misy 9 fa ny anahy ataoko 7 amin'izay mba mahazo octave maromaro izy zany, mba mahazo 2 octave et demi. Raha 9 mantsy izy dia tena octave ray fotsiny. Rehefa vita zao ilay intervalle an'ilay corde iny hitantsika amin'ny sary iny dia andavaka anazy amin'izay tsika. Ity indray no masinina fandavahana, mila jiro ity fa indresy tapaka foana moa ny jiro dia atoritsika fotsiny izy. Eto indray zany ny fandavahana dia rehefa voalavaka izy dia lasa tahaka izao. Ity zao eto efa misy an'ilay piqué kely tahaka izao ny piqué ana mécanique en palissandre daholo. Tsy maintsy atao hazo mafy izy satria mety tsy azaka amin'ny tension an'ilay corde. Dia ohatr'izao izy zao rehefa vita vao monté daholo zany piqué ana mécanique dia mécanique no apetaka farany dia avy eo mametaka ny corde dia mavita valia anankiray isika. Tena mila kajiana ao anatin'ilay manamboatra valia mécanique ny intervalle-ny corde sy ny intervalle-ny mécanique satria raha diso kely ianao dia mifandona ilay mécanique, nefa izy vao hoe mifandona dia efa very ilay bamboa anankiray, tsy afaka alavahana fandoana intsony zany dia misolo bamboa hafa indray. Eo amin'iny zany no eo amin'ilay ficalculena an'ilay intervalle an'ilay corde sy ilay mécanique zany no tena sy mila mandany andro kely. Ilay izy koa tsy mitovy daholo, tsy inona ny dimension an'ilay bamboa dia arakaraka ny angezan'ilay bamboa no intervalle an'ilay corde sy mécanique, zany hoe manao proportionnel foana zany. Finition aloha za aloha tsy dia tena tia mampiasa vernis loatra raha amin'ny bamboa, fa misy produit illustreko anazy dia malama tsara sy mangirana ohatr'izao ihany izy, dia raha sendra maloto izy dia fafana fotsiny. Ankoatr'izay dia manao personnalisation ihany koa mipaikafo moa zany anarana aloha tena fataoko hatramin'izay. Ny sary tsy dia nanavanana lahy loatra fa afaka manao sary ihany fa manana olona mpiara-miasa manao ny sary. Dia farany eo amin'ilay ametaka ny mécanique angamba isika dia nametaka ny corde mécanique reto zany zao mécanique mandeha tsirairay mihitsy. Tahaka izao zany izy zao rehefa voapetaka ilay mécanique dia eo amin'ny farany mametaka ny corde dia mametaka ny chevalet dia avy eo manao ny réglage na tonalité dia vita ilay valia. Azo avela amin'ilay izy loko natoraly iny ny valia, misy ilay somary matroka ireny kosa nefa ireny indray dorana ny fanaovana azy. Misy karazany valia araka nambara teo resadresantsika sy jerentsika ato anatin'ny tafakanto izay.
fiana indray izay safidy taona maro taty aoriana izy sy ny valia tsy nisaraka mbola eto ihany tsy nisaraka tamin'ny kolotsara ihany koa fa mbola eto ihany tazona anty safidy tsy somary sadekadekatra ihany fa tena tsy mahay ohatr'izao mety ireo zao mifametrahana azy zao izy zany ty zany ay moa misy zao ohatr'izao zao fitendry anazy aleo tsy mipendipendina amin'ny zavatra hay fa aloha izy safidy no ilazalazany momba azy nda ho resantsika reto izy efa vita inona ny azo lazaina iza ny anomboantsika azy araky ny hitantsika tao amin'ny atelier tao ohatr'izao zao le valia rehefa tena vita ity izy le valia traditionnel zany hoe le mbola chevalet tohany no aisakisaka dia ity izy traditionnel fa nisy efa niova kely ihany satria raha tamin'le tany aloha be izy dia voatavo ny tohany fa eto efa novaina palissandre le palissandre ty moa zany tena anisany mampiova ny feony satria ny chevalet tokony hazo mafy foana dia ohatr'izao izy zany zao le valie traditionnel ny valie traditionnel izy zany clé iray tonalité iray ihany ty zao en sol nanaovako anazy dia fa mitovy ihany ny fitendry anazy mitovy amin'ny valie rehetra ihany ity any misondra ity ndray zao ty ohatra ny sady somary mavesatra no ahoana nanaovantsika somary mavesatra kely somary mavesatra misy lanjany mihitsy izy raha mitamity izy ity zany mitovy amin'ny valie rehetra ihany ny fitendry anazy sy ny fampiasa anazy fa création anay vaovao izy ity zany hoe modernisé kokoa nasiana mécanique izy mba hampamoran'ny réglage zany hoe ny avantage amin'ity afaka miova tonalité isan-karazany ianao le traditionnel mantsy izy ohatra hoe do tonalité dia do ihany sol dia sol ihany fa amin'ity izy tena afaka miova zay tonalité rehetrarehetra tianao atao aminy azo atsoina zany ty valie ty hoe semi chromatique dia ny avantage ray koa akoatran'izay izy ty raha sanatria hoe tapaka ny corde dia afaka soloina zany hoe mila manana corde de rechange fotsiny zany ianao dia na ianao ihany ary dia afaka manolo anazy mitovy amin'ny gitara mihitsy fa ny fitendry azy ny feo mitovy amin'ny valie rehetra ihany le tanana dia tena efa ty koa tena famoronanao ihany koa izy ty tena famoronana mbola tsisy manao mihitsy izy ty fa ty création ny afime manokana mihitsy ity valie réglable par mécanique ty d'accord eny ary zay ny asa hoe ataontsika iza ato indray atao mila koato misy anankiray indray valie marvany indray fiantso anazy ity somary miova kely amin'ny valie mazatra indray izy ity satria raha ny amin'ny valie volo ny valie en bambou dia vitsivitsy ny isan'ny basy fa ny amin'ity zany manatombo kokoa ny isan'ny corde dia fitendry azy lasa amin'ny tanana visy havanana foana moa zany tahaka izao tena tsara izy asiana tohany kely avato dia marvany indray ny tena fivian'ity valie ty teto Madagasikara zany anisan'ny tena nisy valie daholo faritra rehetra dia avy any amin'ny faritra atsimo no tena betsaka ny mpampiasan'ny marvany hazo ohatr'izao satria arakaraky ny inona moa zany akora fototra no nanaovandry zareo ny valie dia ny tany atsimo moa tsy dia nisy ny volona ny bamboa dia ny hazo ny nampiasaindry zareo nanaovana ny valie dia ohatr'izao le valie marvany izy ity koa efa réglable par mécanique ihany koa fa misy izy traditionnel ihany koa fa tsy nanana moa za tamin'ity dia mitovy amin'ny valie mécanique ihany izy afaka ovaovaina ny tonalité sy ny clé dia ny chevalet moa zany en palissandre daholo ihany ny toham-balé rehefa mampanamboatra ty amin'ny safidy moa zany dia mazava ho azy fa azo personnalisena arakaraka izay tian'ilay olona ihany koa azo personnalisena mihitsy izy eny ary
isa resantsika manaraka indray ahatra aloha Resantsika mbola misy manaraka. karazany hafa raha ny karazany moa zany tokony hoe misy eo amin'ny 4 eo zany karazana valiry amin'ny ankapobeny izy zany misy karazany 3 telo zany hoe ny valia volo reto zao mitovy ihany dia ny valia vatana ny marivany en bois dia ny valia tôle ty ndray koa izy mbola marivany ihany fa en tôle indray ny tena mpampiasan'izy ity indray dia nefa any amin'ny faritra Atsinanana sy ny atsimo Atsinanana iny Ambatondrazaka ny Besan'izany ny Betsimisaraka ny faritra ihany koa anisany mampiasan'izy ity dia ny feo moa zany no mahasamy hafa anazy fa ny fitendrina azy dia mitovitovy daholo ihany hoe maneno kokoa zany ty maneno kokoa ny valia tôle satria mikarantsana les caisses de résonance dia tena hoe tôle arabaky teny mihitsy ihany koa ty tena tôle mihitsy ty ary ito manaparana antsika azy ty akaiko ty kabosy ndao resahana ihany aloha fa satria zavatra ataonao ihany koa kabosy indray presque misy kabosy daholo koa faritra teto Madagasikara fa arakaraka ny faritra no nampiavaka azy ity zao kabosy chromatique zany hoe mitohy le tosiny fa ny kabosy fianaratsoa zao misy mitapaka ny tosiny dia ny kabosy mangaliba zao tsy tosa indray ny anazy fa ohatran'ny point kely zay ny atao mitosiny eto fa nisan'ny instrument fampiasantsika malagasy ihany koa izy ity sy azonao atao ihany koa ye ndao mafisitsika kely resaka fampianarana satria mampianatra ihany koa ianao iza le ampianarinao ry safidy mino fa misy lina mihitsy zao any tokantrano any mampianatra ho an'izy ianao dia tontony ahoana ny fizotra an'izay fampianarana izay ia ny fampianarana moa zany ny valia sy ny percussion isany tena ampianariko dia tsy mifidy salatona izy io fa raha ho anankizy dia manomboka 6 ans ny raisina misy karazany maromaro le fampianarana cours particulier misy koa ny cours en groupe dia ho an'izay tsy eto toerana moa zany dia mampanao cours en ligne ihany koa fomba fampianarako amin'ny instrument traditionnel anazy moa zany dia méthode autodidacte kokoa izany hoe exercice pratique sy sofina ikoto ny tena betsaka fa après nefa afaka tena miorienté le olona mianatra manao théorie musicale mihitsy manahoana ny mety hoe faharetany fampianarana ny faharetana araka ny méthode autodidacte anazy zay 6 séance eo aloha zany mahavita ny base rehetrarehetra fa ny mozika moa zany anisan'ny filière tsy mety tapitra indrindra afaka mianatra foana eny nazara zao am'izao fotoana zao mbola mianatra kely ihany dia après ny 6 séance io aloha zany efa afaka mitendry hira tsotsotra le mpianatra zany hoe mety mbola tsy perfectionné be fa afaka mitendry hira gasy tsotsotra dia misy ny cours en groupe moa zany am'izao misy eo Antaninarenina ao amin'ny cité de culture dia afaka manao inscription misy ny cours de l'année koa efa manomboka izy amin'izao fotoana izao dia afaka manao inscription nareo misy ihany koa cours particulier isaky ny sabotsy zandray no manantona amin'io afaka atao hoe à domicile dia ny farany teo moa zany ny cours en ligne ho an'izay tsy eto toerana afaka ataontsika ihany koa eny ary ty tazotazomy ihany aloha ty amin'izany rivotra zany fa zavatra sarobidy tahaka izao mankasitraka be dia be an'ny safidy ny zaran'izay mitady zavatra tena tiany ty no asa fivelomany ihany koa ty no tena tsy fono mihitsy raha resaka valia zany ary tena ao anatiny tanteraka mihitsy izy mankasitraka anao ny zaran'izay dia mino fa nafinaritra ny olona tany tokantrano tany ao anatiny ao tsara rehefa avy eo mbola misy fitendrena mazava ho azy fa asa raha misy ny afatra eto ihany koa sika no anao veloma mampijery any tokantrano any safidy ny afatra angamba dia manasantsika rehetra ho an'izay te hianatra valia aza misalasala manantona fa anisan'ny zava-maneno tena afantarantsika malagasy izy io ary tsy tokony ataontsika ambany zavatra
dia makasitraka ny Cool TV nanasa, makasitraka ny Minsoa, dia makasitraka ny teknisiana rehetrarehetra ao ambadimbadika ao a, dia manao velomantsika rehetra any atokantrano any. raha lina mizay fampianarana valiza ianao dia afaka mifanerasera soma tsara amin'ny vahintsika manana compte Facebook izy raha safidy izay no anarany ao anatin'izay tambanjotra serasera izay. Indra amin'ny vahintsika kely ary aloha ny hirany Zokobe Eric manana eto maraparanasika azy ankafizo. dia iny mozika mahafinaritra indray no amaranantsika ny fandarana kolontsara androany makasitraka sika rehetra nanjoan'izay hatramin'ny farany raha toa ka hoe mila ny famerenana ny fandarana ianao dia misy tokoa izany ny latsinainy manomboka amin'ny 2 ora sy fahefany ary ny lakamisy manomboka amin'ny 2 ora sy
telo iny raha malinanao ny vahiny atao anatin'ny fandarana kolotsara izarany asa tananao izarany kanto izay ataonao dia azonao salasala mihitsy miantso ny laharana izay misoratra eo ambany io azonao antsoina amin'ny ora fisokafan'ny brao zay laharan'izay na ihany koa mifanerasera ao amin'ny page Facebook Minoso Kolo aminaraka andray ary ny fotoana antsika miaraka amina vahiny vaovao sy kanto avaovao mirary soantsika rehetra veloma tompoko